Amaranantsika ny vaovao kosa nanaovana asa tana maro ny fanadiovana sy ny fanamboarana ireo lalankely amina tanàna maromaro eny Atsimon-drano eny Omaly alakamisy. Ny fikambanana afabe moa no nanohana ireo nandray anjara tao anatin'ny hetsika sosiality. Lalana sy lalankely maromaro eny Atsimon-drano eny no nanaovana asa tana maro Omaly alakamisy ho fanamboarana sy fanadiovana ny tanàna ihany koa. Vary telo kapoaka enomby sy tsaramaso no natolotra ny olona tsirairay ho solon'ny asa nataony. Tanjona ao ny fikambanana afabe izay tarihan'i Dodo Michel ny anabe ny mponina ao amin'ny fahadiovana sy ny fanatsarana ny toe-ponenana. Ny marina ankizy izany hoe izao no atao hoe asa tana maro e. Betsaka ny manao. Tsy mampaninona ny afabe mihitsy, tsy mampaninona anay mangalatahaka satria fantatra fa tsara ny zavatra ataony. Raha ny marina izay aloha tsy tena hoe afaka ny etehitra tsony raha hoe na ohatra hoe na amin'ny commune na amin'ny district na amin'ny faritra. Dia raha malala ny fahasairanandreo amin'izao fotoana izao fa mitaky ihany koa zay raha misy ny fikambanana ohatranay izao ka mahavita afaka ny anao izao zavatra izao tsy dia sarotra loatra ny manasy zay. Alohantsika mba hiaraka entana mba hampandroso ny tanànatsika. Commune maromaro atao anatin'ny district Atsimon-drano nanaovana izao zavatra izao. Tsy izany ny ataony hoe toerana anankiray zay. Andan'izay dia mikarakara fifaninanana ireny koa ity fikambanana afabe ity izay anasana ireo tanora sy ankizy amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Miantso ireo tanora zany efa maromaro ihany aloha misoratra anarana kanefa heverinay fa angamba ny ohatrany hoe mbola tsy ampifanentanana tsara angamba ka dia atsoinay ararotinay amin'izao andro izao milazanay fa mbola mitohy fisoratana anarana. Zany tsy farana raha tsy mifahifaroapolo ny volana ity volana ity. Ho famaranana ny andro omaly moa dia zoky olona 7 tanoany no nasaina hiara-misakafo noho ny andro ny 12 aogositra iny. Manapetra ny fotoanantsika tokolasy tobokovavy dia ny fanadihadiana ihany koa no entina maranana ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity isorana fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny rapitso amin'ny 8 ariva indray ny fotoanantsika. Velomatoa.